ianao tokoa no tompoko ka tsy misy asambarako raha tsy eo akaikinao. Salamo 1:40 ny 1:2. Niantso vonjy tamin'Andriamanitra ny mpanompony eto satria niatrika zavatsarotra miatra manaina. Tao anatin'ny vavaka nataony tamin'ny tompo no nanambaran'ny mpanao salamo ny anjara toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manao hoe ianao tokoa no tompoko ka tsy misy asambarako raha tsy eo akaikinao. Dika teny ombonana eto Madagasikara. Tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Dika teny protestanta fanitsiana faheniny. Tompoko ianao irery no fananako. Dika teny katolika. Fa iza tokoa moa Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina amintsika? Ary toerana manao ahoana no omentsika azy eo amin'ny fiainantsika? Araka ireo dika teny ireo dia nanambara mazava ny mpanao salamo fa tompon'ny fiaina ny Andriamanitra. Koa izay asan'Andriamanitra atao no tsy maintsy tanterahina. Ny akaikin'Andriamanitra no fahasambaranao azy, ka tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izy. Andriamanitra no ilay hany loharanom-pahasoavana ho azy, sady tsy atakalo no tsy sandaina. Manan-karena mihoatra noho ny hafa rehetra izy satria manana ny tompo ho andriamaniny. Mampieritreritra tokoa ny voalazan'ny mpanao salamo, nefa koa manainga antsika tsirairay mba hanana fahasahiana ijoro ho vavolombelon'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy fihetsika ary amin'ny asa. Jesosy, tompo sy mpamonjy ny fiainako ianao ka ankalazaiko hatrany ny anaranao. Amen.